Rasta koa ni beluha hoy Flerira Kotomalala tsy iza moa ty antenenina fa i Paul Bert Rosy Rahasimanana na député Rosy. Nanambarambara ny mikasika any député Rosy sy Andry Nirina Rajoelina mo i Flerira Kotomalala ndeha hidirantsika ndresaka mikasika an'izany fa mialohany hidirantsika amin'izany dia entanina foana ianareo hiaboneny chaîne ary anisy like ny video indrindra hametraka ny commentaire. Zay fa tsy ampiandrela isika ndeha hidirantsika ny resaka izay nataony Flerira Kotomalala mikasika any filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy Paul Bert Rosy Rahasimanana. Ary raha tsy ahivina marina tokoa mo fa andro vitsivitsy lasa izay dia nanao fanambarana tao amin'ny pejiny i Rosy ny hoe tena henjana ity Flerira Kotomalala ity ho i Rosy raha resaka vaovao ary tena vaovao marina, henjana marina ny mpanome vaovao ity bandy ity. Izany fanambarana izay nataony Rosy ny herinandro vitsivitsy lasa ankehitriny anefa dia milaza mikasika any Rosy i Flerira Kotomalala nohon'izany mety marina ny vaovao ambarany Flerira Kotomalala fa i Rosy raha ty mo dia efa nihaiko fa henjana be i Flery. Nilaza mo i Flerira Kotomalala ny hoe tsy sahy mbola hivadika amin'ny promesse nomeny any Rosy i Rajoelina ary hanao ampamokany amin'ny marina raha riva. Anao leve aho hoy i Kotomalala Flery ny amin'ny 20h30 mada rasta koa ny maflohe. Izany ny fanambarana izay nataony Flery. Izany hoe ny zavatra ty antenenina dia mafloha i rasta, tsy iza mo i rasta fa i Paul Bert Rosy Rahasimanana ary inona marina ilay promesse tsy sahiny Andry Nirina Rajoelina hovadihina izay promesse nomeny any Rosy izay. Anisany zavatra tena mahalina ity zavatra tenenin'ny Flerira Kotomalala ity ary tena mampiteheno mafy de mafy fa isika mo dia tsy mahay ny zavatra tian'ny mpanoratra ho lazaina fa andrasantsika ny amin'ny 20h30 izay mba hihenona ny zavatra tenenin'ny Flerira Kotomalala mikasika any Rosy izay ilazany fa hoe rasta koa ny belohe. Raha vantany voavita mo iny fanambarana izay nataony Flerira Kotomalala iny dia nilaza zavatra hafa izy. Hoy izy hoe ny tantara ho izy dia tsy fanadino ary ny lasa tsy fanadino fa mipetraka ho tantara fa nefa nazanina tsy zany ny hoavy dia tsy maintsy banjinina. Eo anatrehany izany lasa tsy fanadino izay nolazainy Flerira Kotomalala izany dia nanambara izy ny daty tsy fanadino ho izy dia ny 20 Marsa 2023. Nambarany mo saika voasambotra izy sy ilala tamin'io rehefa nampidina olona amin'ny arivony teny amin'ny kianjany 13 May. Inona mo ny antony nampidinan'ny Flerira Kotomalala olona teny amin'ny kianjany 13 May? Koa satria nanohitra ny hazalambo izay nataony Ravalomanana ary i Victor Wong no tratra dia nomeny Ravalo 5 taona tany Antanimora raha ny fanambarana izay nataony Flerira Kotomalala rehefa nampiatsiahy io daty izay tsy fanadino io. Koa satria tsy ahy sy tamberina mo ny zavatra lazainy Flerira Kotomalala eto koa dia tsy mahagaga raha ohatra ka mitantara ny lasa izy. Nilaza mo izy iny harifidy Ramanandrebe niaraka ny tolona zandrikely tamin'izany mbola velona i Abdallah tamin'izany. Nandefasana gros bras ny moatolona tamin'izany fa ny zandary sy ny polisy no namela azy reo hilako ny mpitolona. Soiany hoy Flery ary tena soiany fa tafatsoka ny tenako ary nijanona efa enim-bolana mahery taty ivelany. Nampalahelo ireo namana voasambotra tamin'izany ary nahazo daroka no sady voasambotra nohon'izany dia anao leve spécial aho raha riva hoy Flerira Kotomalala mba ho fatsiarovana sy fampitsiahivana ireny lasa ireny satria ny lasa tsy fanadino fa mijanona ho tantara. Zay sy zay mo nahafatra Flery koa dia andrasantsika ny ariva amin'ny valo zay ary ny faranany ny hafatra izay nomeny hoe ny 20 Marsa ihany koa dia anniversaire any Lalatina Rakotondrazafy ihany koa dia miandrasa ianareo fa ariva ny fotoana ny live mahafinaritra ary ny live marina be tsy misy lengalenga raha ny fampanantenana izay nomeny Flerira Kotomalala. Iny koa mo ny amin'iny koa dia andrasantsika mo ny tohiny koa dia mankasitraka antsika rehetra na vita ny ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy anao ny hanaraka ny video manaraka zay fa hametra veloma izahay fa tsy atao lava loatra ny resaka veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay.